Mbola faly tafahoana aminao indray ny tenako tompoko lasy tompy anty arivany azomay ity manasanao ampanajana araka izany ny tenako sy ny teknisiana ireo koa ireo mpanao kasety sy nanangona ny vaovaontsika tamin'ity androany ity anaraka hatramin'ny farany ny vaovao atsika. Isan'ny vaovao izay mbola misongadina tamin'ity androany ity moa ny fahafatesan'ilay mpandrara azy ity zay iandrirakoto vao tany Moramanga tany. Eo ihany koa ny fahavononan'ireo firenena vahiny izay iara-iasa amin'ny Madagasikara. Manodidina kosa ny trangam-piarahamonina ary ny idirantsika avy hatrany. 420 ireo trano sy tamboho noravaina na niotsaka noho ny fisian'ny rosakorana be loatra teto Antananarivo renivohitra tamin'ity volana janoary ity araka ny antotanisa avy eo anivo ny sampana mpamonjy etsy tsara lalàna. Hatramin'ny fiandohan'ny ity volana janoary ity ka hatramin'ny andron'ny omaly dia niisa 420 ireo trano rava sy noravaina na tamboho noravaina noho izy roahina iotsaka sy teradoza ho an'ny mponina manodidina teto Antananarivo renivohitra araka ny antotanisana avoakany teo anivo ny sampana mpamonjy vono. Ireo rehetra ireo moa ny tanterahana dia vokatry ny fisiany ny rotsakorana ny fanesy sy ny fandalovany rivo-doza. Azo 720 kosa no tapahana noho izy roahina teradoza amin'ny ainy manodidina azy. Raha tamin'ity androany ity isan'ny asa nitanteran'ireo ekipa avy amin'ny section de corvée avy eo anivo ny sampana mpamonjy vono moa ny fanapahana ny hazo teny Ambohimiandra, Ambatoroka, Ambozatovambony ary Akoraotra. Afandravana trano Nampiay kosa nitanterahana teny Akazotokana. Isan'ny asa tanterahana eo anivo ny sampana mpamonjy vono ihany koa ny famonoana afo manoloana ny fisian'ny famaizana ka tamin'ity volana janoary ity dia nahatratra 720 izany. Niisa 730 ireo olona nararika nentin'ny mpamonjy vono namonjy toeram-pitsaboana. 4 kosa ireo olona namony ainika niantsona ny sampana mpamonjy vono ary 9 ireo olona naratra.